dia miarabatsika rehetra atrany mamerana raba manaraka an'ity vaovao tsy tapaka makasika ny rivodoza ity vaovaosika indray ny vaovao ary ao amin'ity manodidina ny tataovovonana ity zany dia tsara ny manamarika fa nahitana fianany indray ny tanjaka nyity rivodoza akamane ity zany hoe lasa ao amin'ny sokajy zay antsointsika hoe forte tempête tropicale izy zany amin'izao fotoana izao miaina zany ny rivotra miaraka aminy 10 kilometatra isan'ora ny tafiditra araka izany dia manodidina ny 50 kilometatra isan'ora tsara koa ny manamarika fa mbola manodidina ny ao amin'ny Vohemara hatrany manodidina ny district ny commune atsointsika hoe Apitsikina hatrany no misy anivon'ity rivodoza ity tsy mihetsika firy zany izy araka izany fa dia mbola mijanona ao amin'izay Vohemara izay ny anio hariva izy no tombanantsika hetsika hianatrimo hatrany ary dia tsy miova ny tombatombana fa dia hoanitra pitsy maraina sy nany tolakandro ano any mivoaka aty amin'ny faritra Analanjirofo aty dia makasika ny filazana koa zany aloha dia araka n'izay hoe tsy dia misy fiovana firy ny eo amin'ny fizotrany ny fietsehany dia mijanona mahazo lokomena hatrany amin'ilay milokomena loza milokomena makasika ny rivodoza tany zany hoe loza mitatao hatrany ny faritra Savasy Diana ary dia filazana amin'ny loko mavo loza fanairana ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Ambatosoa zay ny vaovao tselatra azo amenantsika indray tamin'ity anio ity fa dia manaso anao hatrany moa anaraka sy tapaka n'izay zay eo foana rehefa avy eo indray.